Salama daholy tahiny tombo daholy isika rehetra mpanaraka ny pejy. Iresaka satroboninahitra isika, iresaka trophée isika, iresaka loka. Satria izay zao no événement mikorina be mihitsy afaka akatsika lesona ihany koa satria ny zavatra rehetra efa message apitaiko amintsika foana teo hoe ny zavatra rehetra mikorina dia misy message avokoa, misy fanambarana ao ambadiky ireny zavatra rehetra ireny. Miara-mahita isika, miara-mahalala, miara-mahafantatra fa ny olobe eto amin'ny firenena dia nahazo trophée ny amin'ny resaka politique hoe élu meilleur président tamin'ny fampiarany an'izay système politique izay izay misy baraingy be da be mihitsy tsy hidirantsika fa izy no mahafantatra an'izay hoe inona le critère ary ireo izay nanositra azy nanolotra an'ilay trophée dia mahafantatra tsara ihany koa hoe ny antony fanomezana ilay trophée averiko ihany tsy hidirantsika antsika koa tsy resaka politika fa ny antsika ny mamaky antsika dia ilay lesona eo ambonin'ny fanambarana sy ny zavatra rehetrarehetra izay miseho. Ao am-baiboly dia mazava ny soratra masina hoe samy miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana avokoa ny mpiazakazaka rehetrarehetra fa ny anankiray ihany no mahazo loka. De par rapport amin'ilay trophée par rapport amin'ilay loka zany dia zao aloha ny zavatra tokony ho tsapantsika hoe isika tsy natao ankahala na dia hoe tsy ray andihany amin'ireny taranja ireny ary isika dia tsy natao ankahala mihitsy ohatra anazy zao amin'ny maha mpizara tenin'Andriamanitra anazy sy mpizara ny herin'ny filazantsara mizara fa zany tsy tompony dia tsy tokony hanana toe-po-mankahala mihitsy zany dia tokony ho izay ihany koa no toe-pontsika fa hoy teo hoe ny mpiazakazaka rehetra dia samy miazakazaka avokoa dia ny anankiray ihany mahazo loka, izy no nahazo ny loka mpamihan'ny président africain be da be. Fa hoy teo hoe baraingo dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona zany no critère nahatonga anazy voafidy. Ny mpandalina géopolitika dia mahafantatra an'izany na ny tsy mpandalina ihany koa raha fa manana maso misokatra satria matoa ianao élu, matoa ianao voaositra izany mahazo prix Nobel, mahazo trophée dia ianao zany no mpandresy, ianao zany no meilleur. Dia hoe nandresy tamin'inona, meilleur tamin'inona, jerenao nefa ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia hoe meilleur ave tamin'ny projet tanamasoandro, meilleur ave tamin'ireny maquette flyover ireny, meilleur ave tamin'ny resaka coton tuléar, ny éthanol, ny zavatra ohatran'ireny be da be, ny autoroute Tamatavy sy ny tsaiko be da be le izy meilleur ave élu ve amin'ilay resaka délestage, resaka rano bonbonne, insécurité, mampametra-panontaniana daholo zany rehetrarehetra izany. Zay mahatonga ana nyteny teo hoe ny mpandalina géopolitika dia misokatra amin'izay ny sainy sy ny fahafantarany fa bon zay zany ny zavatra misy zay mety ho valin'ilay baraingo na mety tsy ho izay ihany koa fa mety ho zavatra hafa hoe izay zavatra izay mihitsy ve no ny fitianana azy, izay point négatif izay sa ilay ao ambadiky izay hoe à la hauteur ny fampiarana n'ilay politika izy sy ny fifehezana ary ho amin'izay vokatra voatanisa teo izay dia izay no nanomezana azy trophée. Tsika ho tsy mahafantatra za tsy mahalala ihany koa na dia sous parenthèse raha mahalala amin'ny hoe manana maso-pahitana tahaka an'izay mahita ihany koa dia samy mamaly ary sika rehetra hoe inona marina raha zany no tena anton'izay hoe nahazo trophée izay izy. Averiko fanao fa isika tsy natao hialona. Zao anefa ny zavatra rehetra izay ataontsika dia tokony azahoantsika trophée daholy ary tokony ho meilleur isika ao anatin'ny zavatra ataontsika sinon perdant isika. Ny mpangalatra zao raha angalatra izy dia ny trophée dia ny mahazo ilay zavatra tiany angalarina. Ohatr'izay ny mpamitaka amin'ny mampamitaka azy ny trophée dia mahazo an'ilay mahatanteraka an'ilay famitahana dia mahazo tombotsoa amin'ny alalan'ilay famitahana, ainsi de suite hatrany hatrany. Ny mpamono olona ny trophée dia misy aina latsaka, misy raha latsaka dia après an'izay misy zavatra azony arak'ilay tanjona tiany tratrarina
am'le hoe anton-javatra hoe mamono olo izy de zay ny trophée an'zay zany hoe perdant ianao zany raha vao ohatra hoe misy zavatra antsahanao kanefa tsy ny atteindre le objectif ianao de zay no tena important be ihany koa tsara ambara ka eo indrindra isika no mametraka question satria hiditra ny tena valim-panontaniana fampitana hafatra foana isika araky ny fahafizarantsika eto amin'ny pejy hoe perdant ianao raha ohatra ianao amin'ny zavatra ataonao tsy mireusir ary tsy azonao lay loka tsy azonao lay trophée mizara roa foana lay trophée an'izao tontolo zao le niresahantsika teo hoe ny mpiazakazaka samby azakazaka daholo eny amin'ny tany fiazakazahana anankiray ihany mahazo loka ity amin'ity zao tontolo zao ity zany eny amin'ny piste fiazakazahana de ny paradoxe amin'izay de ao amin'ny tontolo ara-panahy reto ny tena ampitako message amintsika hoe perdant ianao amin'ny fiazakazahanao ohatra anazy zany isaky misy fotoana kely na ataoko hoe 5 minutes afaka manao vidéo de mizara zavatra azo zaraina foana par rapport amin'ny fahendren'ny soratra masina ny baiboly de perdant zany raha ohatra hoe un jour tsy ahazo trophée tena perdant ary potika mihitsy amin'izay fotoan'izay ny enamy be indrindra satria efa ny safidy ny azakazaka amin'ny tontolo ara-panahy nefa tsy mahazo an'ilay trophée ara-panahy valabla ho antsika rehetra zay dia votsotro amin'izay fotoana izay satria sady tsy azoko ilay trophée de amin'ity zao tontolo zao ity tahaka ny azon'ny olobe mpitondra firenena tao amin'ny zavatra ny andreketany qui veut dire hoe mission accomplie zay ny mahavany an'ilay zavatra nresantsika teo tany ambony teo meko indisy ihany nareo hoe mission accomplie de nomena azy ny trophée de perdant isika raha ohatra tsy mi-atteindre le objectif ary ny fahendrena soratra masina dia mampianatra antsika an'izany ny bokin'ny Timoty raha tsy diso de hoe ankehitriny efa tehirizina ho aho i Paoly ny any bokin'ny Timoty any ny satroboninahitry ny famarinana ny satroboninahitry ny fiainana tsy ho ahy ihany ozy izy fa ho an'ireo rehetra zay tia ny fisehoany ihany koa zany hoe ireo rehetra tia makafy ireo rehetra manana ny soafy amin'ny herin'ny filazaontsara sy ny zava-miafina ao amin'ny tontolon'ny fiainana mandrakizay izy le hoe ny fisehoany ina moa le hoe fisehoany izy moa fa Jesosy Kristy miseho amin'ny alalan'ny soratra masina ny voninahitry'Andriamanitra miseho ao anatintsika hoe mi-accomplir lay sitrapon'Andriamanitra miazakazaka ao anatin'ilay sitrapon'Andriamanitra dia nizanizy zany tsika amin'izay parcours zay amin'izay azakazaka izay dia ankehitriny efa tehirizina hoa ny satroboninahitry ny famarinana satroboninahitry ny fiainana i Paoly raha nanambarana io izy hoe ankehitriny efa tehirizina hoa tena hitany mihitsy misokatra ny masony zay le zavatra andresaka teo hoe misokatra ny masom-panahy tena mahita mihitsy izy hoe io fa voatahiry ny satroboninahitry ny famarinana ka io tsisy hoe à gauche à droite hoe misafelika makatsy makaroa mampivady zavatra na ohatra an'izany sady favaka foafo no miditra fiangonana no atao ihany ny atao tsy afaka hoe ho valable zay ny an-danitra fitsaran'olombelona haitsika rehetra zany mbola ho tsaraina irandritsarasonondraibe ihany ko ety an-tany ihany mandaitra izany amin'ny alalan'ny fampisehoana tahaka an'izao ataoko zao amin'ny alalan'ny pedy sy ny intelligence artificielle afaka mihetsiketsika eto daholo tsika hoe za de izao zao no mombana za ceci cela fa eo imason'Andriamanitra tsy toa tsy misy miafina fa miariary sy mianjaanja ary ho avy ny fotoana fitsaran'ny Kristy ny fitsaran'Andriamanitra tsy toa fitsaran'Andriamanitra tsy toa amin'ny alalan'ny anjeliny eo no prononcena ny verdict de mianjaanja eo amin'izay ny manao alasafay rehetrarehetra sy manao azo famenarana sy ny esprit be da be mirazotra amin'izany ka amaranako azy de hoe ohatry ny mampimety zavatra resahako ty hoe ty misy trophée ty ity trophée ty dia ho anareo mpanjeranjeram-pino ianareo zay mampivady any Kristy sy Beliala ianareo mpinambolam-piangonana ianareo tanisanisa ositra mpaminany lainga bomba Tour Eiffel sy ny sisa rehetrarehetra faminaniana tsisy mandeha amin'ny laoniny akory na de fa fantatrareo zao fa
Apocalypse 19 ny filazana an Jesosy ny fanahy ny faminaniana oro ny faminanianareo resaka ranofo be daholo satria nareo micréer zone de confort pour influencer ny mpino ny mouton ahafahanareo miégorger azy reny miabatra azy reny mihinana ny matavy amin'izy reny sy ny sisa be raha tsy mibebaka ianareo efa misy trophée misy satroboninahitra voatahiro anareo any amin'ny fitomanina sy ny fikitroanify de miaraka amin'iny trophée iny ianareo meilleur acteur actrice aty Afrika ny mpilelaka anareo ny mpanohana anareo miteteaka anareo mandokandoka anareo fa un jour viendra samy ho tsaraina daholo isika samy anjaanja eo anatrehan'Andriamanitra raitsy to daholo isika ny amin'ny ataotsika mbola misy ny fotoana andao hibebaka andao angata-pamelana raha ohatra ianao tsy mety dia mampahery anao anana hery ahafahanao manonitra hery aloha ahafahanao mibebaka amin'Andriamanitra tsy toa angatao am Jesosy zay satria hain Jesosy ny zavatra rehetrarehetra après ianao manonitra tahaka ny nanonerany Zakaiosy hoe ny zavatra rehetra azoko tamin'ny tsirariny nanabakako olona sy ny sisa rehetra dia onerako avy 20 eny 30 eny zato eny tsy maninona mihitsy arak'izay fiasan'ny fanamasina ny ampona hoany fa sinoa miandry anareo ny trophée ao amin'ny fitomanina sy ny fikitroanify ho an'izay am'izay passage zay hoantsika ihany kosa izay manao pratika ny soratra masina aza adino fa tokony ho tsapatsika tokony ho hitatsika ao anaty vision mihitsy raha hoe ankehitriny efa tehirizina ho ny satroboninahitry ny famarinana important be izay passage nambarako farany izay satria apartiran'izay no ahafahantsika manana assurance ary tokony hanana an'izay isika fa rehefa du moment isika manana an'izay fahafahana mahatsapa izay am'izay lafiny izay dia zay no midika fa efa ara-panahy ianao de zay le resaka trophée somary vazivazy le izy fa lay lesona ampitainao anatin'ilay izy sy ilay fampibebahana Andriamanitra tia bebaka antsika foana tsy misy tian'Andriamanitra no verana dia ndray amintsika ndray amin'ireny madinika ireny anizan'izy izy raha mbola tsy niteny ratsy ny fanahy masina zay koa mbola contexte hafa be sy lalina be ny fanazavanany amin'izany de mirary soa antsika rehetra tain'ny tompo Jesosy daholy zay no azoko nozaraina indray androany rahasoa